Nambaran'ny mpanazatra sy ny mpilalao malagasy taorian'ny lalao iny dia nilaza mazava izy ireo fa be ny fanantenana ho antsika malagasy amin'ny milalao miverina izay natafiditra baolina roa isika tany Antananolona dia mampisy fanantenana izany ny lalao miverina eto Madagasikara. Raha ho an'ny zareo Ougandais kosa dia somary tsy dia nahafaly andry zareo loatra ity vokatra ity ary mbola manantena ihany koa izy ny ivoaka mpandresy ety Mahamasina amin'ity lalao miverina ity. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ireo mpilalao malagasy mpanazatra ary ny mpilalao Ougandais. Zany hoe resitsika aloha mba manana avantage na be anankiroa tsika dia tsaratsara ny fiheverako azy ny fiverenana. Mbola misy ezaka kely tsika kanefa azo atao tsara mandresy azy rehefa miverina nafinaritra ny zao andro. Ny tombony aloha dia hoe nafaty-bola ty Antananolona tsika, zay ny isan'ny tombony. Ny lesoko toa dia tsy mahay mbola tsy haintsika mihitsy le migarder le avantage zany. Le avantage mahazo avantage satria menina 1-0, tratra 1-1, menina 2-1, tratra 2-2, dia raha dernière minute no mbola tratra 3-0. Le fampitana amin'ny joueur zany indrindra izy rehefa manomboka reraka lasa tsy migarder le consigne intsony hoe marquage na défendre tena manampy ny ety amin'ny défenseur aty. Ny lalao miverina mety anao? Lalao miverina aloha dia izay ataoko hoe izay ny tombony fotsiny hoe nafaty baolina roa mandresy 1-0 dia tafiakatra fa tsy vitany hoe vava le izy fa tena tsy maintsy ady be io satria le ekipako hita hoe matanjaka izy no mahay baolina izy. Resaka ho anay aloha dia izay tsy navita ny garde an'ilay score fa izy efa nomeny 1-0 dia tratra 1-1, nomeny 2-1 dia tratra 2-2 dia maty mitampoka zay le very concentration kely dia maty ny 3-0 zay. Fa mbalao miverina dia zay mbola vonona narina ny lesika tatilo zay. Ya marina tokoa zany ny lalao aloha zany raha ny zavatra hita teo dia tokony voaka nandresitsika fa mazava be ny fandresena efa nitarika foana raha ino tsy misy rono ray tandrevaka kely ary izay foana ny fahavoazantsika misazy ary faharesena hitako zay dia tandrevaka foana na eo amin'ny mpilalao zany indrindra iny zao dia resaka marquage kely sy zavatra ohatran'izay ny fandehany dia izay nefa mitarika zavatra goavana be ho an'ny baolina kitratsika mihitsy ny zavatra kely anatina ray minitra 75 minutes tsika mbola mitarika dia resin'ny olona 3-0 ny olona efa milalao folo fa za mino somanatena tena any amin'ny 95% fa tafita amin'ny diniera manaraka zany ny LG Plus amin'ny dimy mitondra ty fa tsy mahataty atsika raha ohatran'ireny ny filalaoana tsy mahataty atsika reny. Nanao ahoana kosa ny hoe fandraisana nataon'ny mpifanandrina malaza hoe aty Afrika ratsy ny fandraisana tsy nisy olana ve teo amin'ny akapobeany raha ny fandraisana aloha dia nahafapo tanteraka satria eto koa mbola hisorako ampitatana ny LG koa raha tamina trano ohatran'ireny trano any amin'ny fandraisana iny reny mpanao ohatran'ny any amin'ny salle d'œuvre reny nandraisana tamin'ny voalohany dia niezaka zany ny tompona andraikitra ny mpitatana ny LG Plus nametraka ny ankizy anatina hotely tahaka nytony zay hotely lehibe aty amin'ny tanin'olona aty ary dia roa isaky ny trano eritrereto amin'izany trano eo amin'ny 20 teo ny nalainy nidiran'reto ankizy reto nandritran'ny 3 andro ny fandraisana satria zay ny lalàna vaovao ianao no miantoka anaty an-tanin'olona ary dia zay manana moyen ihany zany afaka mipetraka amin'izay dia eo amin'ny fiara sy ny rehetrarehetra ny fikarakarana no metohan'ny afatia lamina soamatsara misy misy tomobile be iray miaraka amin'ny tomobile kely anankiroa zany mitondra ny délégation taty Ouganda ka tsy hitako tsy dia nisy olana firy ny zavatra